koa le lolo amin'ity androany ity tsika iresaka zavatra mampivarahontsana matezitra mampalahelo iresaka manokana momba ny fanolanantsika androany satria raha mpanaraka ny tambazotra Facebook ianao dia mahita an'ireny publication ireny fanolanana tsy fanolanana ry na tsy manaraka Facebook ary ianao dia mahita ny anaty gazety hoe resaka fanolanana avokoa zao ny olona ary betsaka ny ankizy tsy ampy-taona voaolana. Nisy fotoana tato anatin'ny pejy tamin'ny volana aprily tany hoany angamba ny resaka momba ny fanolanana io tsika dia betsaka mihitsy ny nany hoe hevitra hoe tsy misy an'izany aloha raha ny ray mpianakaviana ve dia avandoza ny ohatran'izao ve nefa averiko foana fa ny 90 isan-jaton'ireo zanakitsika voaolan'ireo tompoko dia ao an-trano avokoa izy ny voaolana. Mety sanatriany izany dada, mety sanatriany izany ny anadà, mety sanatriany izany ny rahalahy ny dada ny anadà ny neny namany dada le matetika mivezivezy ao tokantrano ao ireny reny no mety anolana ny zanatsika dikan'izany mila fitandremana be izy io. Ahoana ary ny fomba mba ahafantarantsika ray aman-dreny hoe voaolana na mety hoe mampiahiahy fotsiny ary ny zanatsika. Voalohany indrindra aloha dia mety misy ratra tsy hainao ny manazava azy, mety hoe misy mangana ve eo amin'ny fehany, mety hoe misy mangana ve eny amin'ny tanany satria ny zanakitsika raha sanatriany izany voaolana dia na izy tonga dia le tsy mahetsika ireny petrifié hozy izy ny vahiny na izy miala satria marary sy mampatahotra izany zavatra izany dikan'izany mety hisy ratra amin'ny vatany zanakitsika dikan'izany vao misy ratra dia efa manomboka me manantona ny zanakitsika tsika mametraka ny fanontaniana. Mety hisy ratra ihany koa na ny fivaviana na ny fitombenana kely ny zanakitsika. Ahoana moa fomba ahitana an'izany indrindrindrindra fa somary lehibebe ny zanakitsika tsy afaka ny tentsika hoe ao ampiseho anavy fa rehefa mandefa lamba sasany iny tsika afaka jerevantsika kely ny akanjo manolo-koditra na ny slip na ny caleçon hozy izy tsika. Fahatelo manarakaraka an'izay raha ohatra ka misy olona tena hoe tiany io zanatsika io ohatra taloha mety hoe mpisangisangy aminy rahalahy ny dada ohatra nanadany eny na olona ohatra an'izay fotsiny ka lasa tsy tiany tampoka teo ary tena hoe ankalainy tokony mametra-panontaniana ihany tsika hoe misy antony izay. Raha ohatra koa mifamadika amin'izay mety hoe olona tsy nirarahiny mihitsy hatramin'izay dia lasa tiany be tampoka dia mety misy antony koa izay satria mety ny zanakitsika nge mbola tsy dia vorosainy mety hoe ampitambazin'olona resaka vola, mety hoe ampitambazin'olona kilalao, mety hoe zavatra ohatran'izany ihany koa dia mety lasa ohatrany hoe tian'ilay zaza tampoka le izy raha ny fahitanao azy. Mety ohatra koa hoe lasa malahelo lava ny zanakitsika, mety hoe lasa be koretaka maraina paraparivany andro tokony ho tonga saina ihany koa tsika. Raha ohatra koa tena hoe lasa mora tezitra be ihany koa ny zanakitsika tokony eritreritra ihany koa tsika. Mety ohatra hoe hatramin'izay nanazaranao ny zanakao ohatra hoe rehefa mifankahita nareo dia manao câlin, manao bisou sy ny sisa dia lasa tsy tian'izany izy, lasa vao anatonanao izy dia tezitra na anatonanao izy dia malahelo mety misy zavatra koa ao ambadimbadika ao. Jereo tsara ny zanakitsika dia raha sanatria misy zavatra mampiahiahy dia aleo foana manantona mpitsabo fa mpitsabo no mahafantatra voalohany indrindra ny zavatra mety mahazo andreny zanakitsika ireny. Atao ahoana indray arany raha ohatra hoe isika ray aman-dreny mba te hiaro an'ireo zanatsika ireo ohatrohatrany ahoana indray arany tokony ataontsika. Voalohany indrindra aloha dia alainao ny fahatokisana avy any amin'io zanakao io, izany hoe mila resahana daholo ny zavatra rehetrarehetra, zavatra mitranga rehetrarehetra tsy voatery ny zavatra ratsy ihany fa na zavatra tsara ary mila resahanao amin'io zanakao io. Ataonao hoe ianao ny namana voalohan'io zanakao io, ataonao hoe vao misy olana ny zanakao dia tonga dia eritreritra izy hoe ineny na idada ny vahaolana. Faharoa manarakaraka an'izay dia ampianaro ny zanakao hiteny tsia. Zay foana mantsy ny olona atsika ray aman-dreny hoe rehefa manala fomba ny zaza dia manaiky foana lèvre ataovy izao dia lasa tsy saman-datsy ny zanakitsika. Ampianaro ny zanakitsika hoe mahazo mandà koa amin'ny fiainana fa tsy hoe manaiky foana izay zavatra rehetrarehetra. Ahoana ny fomba ampianarana anazy hoe mahazo mandà dia ampianarinao anazy ny vatany ohatran'izao tsy azoko tiana ny faritra aty ianao ihany ny manasa ny vatanao na neny fa tsy mahazo kitikitian'ny olona vao manao ohatran'izao ianao tonga dia mandà, vao misy manao ohatran'izao ianao tonga dia miantso vonjy sy ny sisa. Ataovy izay tsy hanafena ny zanatsika ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainana dia isika ray aman-dreny ihany koa mila mandinika tsara n'ireo zanakitsika ireo fa tadidio fa ny fanolanana indray mandeha monja mahazo ny zanatsika dia manimba ny fiainana. Afaka mijoro vavolombela momba n'izany fa mbola tsy fotoana an'izao. Izay ny tiako resahana amintsika amin'ity andro an'ity dia mirary soa atsika ray aman-dreny rehetrarehetra tandremo ny zanatsika fa iny reny ny sombony haitsika, reny no harenantsika dia ry mpitondra fanjakana jereo manokana ny lalàna mikasika n'io resaka fanolanana io. Tsy haiko tokony gadra mandra-pahafaty ve ilay mpanolana sa tokony ho atao ahoana fa tsy tokony ho vita mora mihitsy izao zavatra rehetrarehetra izao
dia izay ny vidéo antsika androany a indray fa bekiretaka dia mirary soa antsika rehetrarehetra foana dia tahian'Andriamanitra tsika dia izay dia veloma daholo dia hamanaraka indray